Miarabantsika tsy avindray tratry ty talata maraina fa 24 volana aogositra ity no amin'ny fahasoavan'ny tompo aminao ary misaotra anao mandrakariva naraka tsy tapaka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto no anderatsika ny amin'ny mofinaina leo dia vavatsika eto Andriamanitra tolotra ianao ny deran'ny laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay satria zavatso lehibe tokoa no anananay miaraka aminao anio misaotra ray eo satria miahy ny ankonana tsirairay avy ianao ary ihany koa mihay sy mitantana anay amin'ity anio ity dia andray ny tenao izay sokafo ny fomam-pananay ary eo ankakahirezinao amin'ny fomba manokana hatranyizay minaran'i Jesosy amen. Teny nofinenantsika androany dia manao hoe ny tena tombabidin'ny olona anankiray raina Mika 9:4 manao hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary hanaraka n'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Ny fiainana mirindra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tahaka ny epistily velona izy ireny, fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Tsy amboamboarina ety ivelany tahaka n'ireny akanjo isalorana ny fahamarinana na ny fahamasinana fa mamirapiratra vao anaty izany. Ary raha mitoetra ao am-po ny hamoram-panahy, ny fahadiovana, ny fahalemem-panahy, ny fanetretera ary ny fahitsiana dia iseho amin'ny toetra izany ary ny toetra toy izany dia tena feno hery. Tsy ny fitaovana mahazo voninahitra fa ilay mpanao asa lehibe izay mampiasa azy, ny fo feno ny fitiavan'ny mpamonjy dia mandray fahasoavana isanandro isanandro mba ho zaraina amin'ny hafa ihany koa. Hita eo amin'ny fiainana ny herin'ny fahamarinana izay manavitra dia toy izao ny fijoroana vavolombelona momban'i Jesosy manao hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izany. Tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izay nataon'i Kristy tokoa satria tsy mbola nisy niaina araka ny fomba niainana. Nisy herina ndresy lahatra toako tao amin'ny heriny satria fo madio, fo masina izany ny nipoiran'izany teny izany. Teny feno fitiavana, firaisapo, fahasoavana ary fahamarinana no nameno anazy. Raha manana tanteraka ny asany manko ny mpanompon'Andriamanitra manetritena dia misy anjely mijoro eo anilany, misy anjely mihaino ny teny ary mandinika ny fomba anaovana ny asany. Raha mitoka amin'Andriamanitra mandrakariva izy dia tsy hamela ny asany ho simba ireo anjely mpanara-maso ireo. Ny tompo dia mijery ny asa ataon'ny vahoakany, mitsara ny asa tsirairay izy mba hitana ny toetran'izany asa izany. Miteny ho azy ny fivavahana madio sy tsy misy pentina, manova ny toetran'izay rehetra mandray azy izany mahatonga azy hanasoa kokoa ny hafa. Tsy ny toerana iandreketan'ny olona anankiray no mamaritra ny tombam-bidiny fa ny fiainana araka ny toe-tsain'i Kristy. Rehefa mitoetra ao am-po ny mpamonjy dia hita ao amin'ny asa atao ny diatanan'Andriamanitra. Takona ilay Esau fa Kristy kosa no aseho ho maty ho tia avokoa. Izany indrindra no irina iseho amin'ny fiainanao mba ho Kristy tokoa no hita taratra fa ho epistily velona tokoa ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao indrindra izay iray eo amin'ny teninao izay noraisinay anio. Atompo eo ampianary izahay hayanetritena tokoa ametraka ny momba ny rehetra eo am-pelantananao mba ahafahanay miroso ny fahamasinana hatrany. Minaran'i Jesosy. Amen. Piaro